Efa ela tsy nandrenesana ny antoko politika Arema nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fiainam-pirenena izy ireo ary nitondra ny toerany antoko ihany koa amin'ny mety sy ny fanokovana ny mpikambany ao anivon'ny gouvernemanta toy izao ary ny fanazavana ny professeur Ange Ndrenarso. Nareo no miresaka zany sy manontany zany fa tsy dia misy resaka zany diraka amin'ny président tsiraka izay resaka sam'izay antony antoko Arema tsisy mahafantatra zany hoe président président zany antoko Arema tam'izao zany mbola tsy zay président Zanarampianina efa nanao antso amin'ny miary asa mba mpandroso mba isin'ny fahatonina isin'ny filamina rotation verinay zany fa fotoana tokony ampiarina amizay zany le hoe atao amizay dia fionana fanakazakevitra ary indrindra ampiarahana amin'ika mba azahoany hoe inona ny zavatra etsika aminao eo ny alo tokony misy zavatra irahany rehetra manao mijery ny président Zanarampianina ary manaramaso dia zay tapokoleo veriko fa zay ny zava-dehibe ary tokony atao zay tsy anazy tsony ny resaka zay atao fa hoe izy mpijery sy manaramaso ary minazy hoe io tapokoleo zay fapitika zay mbola namafisanay lay antso hoe tokony isany lay fionana sy fampiasana ary fanakazakevitra mba zavatra irahana mijery.